Ny FDA sy FARA miaraka amin'ny fifamanaora dia manolotra ho anao fanatsarana taranak'omby. Ny karazan'omby rehetra sy ny sokajiny avy dia azo anaovana fanatsara-taranaka sy fampitombo-taranaka avokoa rehefa mahafeno ny fepetra rehetra takinany amin'izany. Toy izao ary ny fepetra tomombana izany fanatsaran-taranaka izany. Tokony hahatratra 300 kilao nono mihoatra ny vatotr'omby vavy rehefa feno 12 na 17 volana nahaterahany, ka ampy tsara ny fikarakarana dia amin'izay fotoana izay no anaovana fampanarahana voalohany izy rehefa mienjy. Ny ren'omby indray dia anaovana fampanarahana rehefa feno 70 na 80 andro ao aorian'ny fiterahana, ka taitra izy amin'izay fotoana izay raha ampy tsara ny fikarakarana atao azy. Ny fahombiazan'ny fampanarahana dia miankina indrindra amin'ny fahafantaranao sy ny fifehezanao ny fienjen'ny omby vavy, ka itoy izao manaraka izao ary voatoatin'izany fienjen'ny omby vavy izany. Mizara telo ny fienjen'ny omby vavy dia ny fiatombohan'ny fienjena, ny ivon'ny fienjena ary ny fiafaran'ny fienjena. Amin'ny fiatombohan'ny fienjena dia toy izao ny zavatra ho hita: ny vodiny fivavian'ny omby vavy ary manopy mena, dia misy tsilolo kely madity mitsitapatapaka mivoaka amin'izany fivaviany izany. Taitaitra izy, ranga ny sofiny ary tsy mahalany hanina firy ary mitaingitaingina ny namany izy. Mihamadity sy mitarika amin'ny tany ary madio mangarangarana ilay tsilolo teo aloha amin'ny fienjena. Hena hatrany ny sakafo laniny dia taitaitra izy. Amin'izay fotoana izay manaiky ho taingen'ny namany vavy. Io ivon'ny fienjena io no fotoana mety indrindra anaovana ny fampanarahana, izany hoe ora 7 ka hatramin'ny 420 ora taorian'ny fiatombohan'ny fienjena. Raha toy izao indray ny zavatra mitranga, tsy mety taingenan'ny namany intsony ilay omby no ilay tsilolo teo aloha miakely sady maloto ary misy rà, dia izay no fiafaran'ny fienjena. Efa tara ny fampanarahana amin'izay fotoana izay. Raha fitinina izany dia ny faharetan'ny fiandohan'ny fienjena dia maharitra 12 ora. Ny ivon'ny fienjena indray dia 18 ora, izany hoe ao ilay fotoana mahamety ny fampanarahana. Ny fiafaran'ny fienjena indray dia 17 ora ao aorian'ny fiandohany. Ny fivoahan'ny atody ao amin'ny omby vavy dia 30 ora ao aorian'ny fiandohan'ny fienjena, ary velona izany atody izany mandritra ny 4 ka hatramin'ny 9 ora ao aorian'ny fivoahany. Izany hoe raha nanomboka nienjy tamin'ny 5 ora hariva izany ny ombinao dia ny fampanarahana dia tsy atao tara ny ampitso amin'ny 4 ora hariva, fa ny tena mahomby indrindra dia ny alohan'ny hita tao vovonana. Mitsingerina isaky ny 12 andro ny fienjen'ny ren'omby. Ny vatotr'omby indray dia isaky ny 9 andro no fitsingerenan'ny fienjeny. Mba ahatomombana n'izany fienjeny izany dia mila fikarakarana ny omby vavy toy ny sakafo ampy, ara-patra sy ara-tsiro, ny fahasalamana ary ny fahadiovan'ny tranony. Ka noho izany dia mila mamboly vily ianao amin'ny vanim-potoana tery. Fambolena vily eto amintsika dia ny fahavaratra, ny anelanela-potoana ary ny voliavitra. Izany dia hitsinjovana ny maintany, anaovana vily maina sy otribilina.
raha efa tomombana avokoa ireo rehetra ireo dia hienjy ara-potoana ny ombinao ary mora aminao mifanaraha-maso izany fienjeny izany ka mandany fotoana kely monjy ianao sisa maraina amin'ny atoandro amin'ny hariva manara-maso azy. Rehefa mienjy amin'izay ary ny ombinao dia andeha ho atoroko anao ny fanatsara-taranaka iarahana ny fifamanora. Tolorana isafidy roa ianao na hanao fampanarahana hoeti-tanana na hanao fampanarahana natiorala amin'ny ombilahy. Efa maro ireo lahanomby mpirozy norvezienne naparitaka fifamanoro eny anivon'ny Tatsamanirana Nosy natao fanatsarana taranaka. Ny lahanomby izay naparitaka fifamanoro dia efa vita fisedrana avokoa ka ireto ny fisedrana miandry ny lahanomby amin'izany. Ny fahazotoany miasa, ny habetsaky ny tsironainy ary ny taham-pahaveloman'ireo tsironainy ireo ary ny fomba fizotry ny tsironainy rehefa hamonjy ny vavinainy izy. Koa rehefa mahafa-po ny vokatry ny fisedrana dia mahazo taratasy fanamarina izy amin'ny mahalahanomby mpanitsara azy. Koa rehefa izany dia amidy amin'ireo tantsaha izay ny lahanomby ary ireto farany dia omena fiofanana manokana amin'ny fikarakarana sy ny fampiasana azy. Mba jereo any Andriamatoa mampiasa sy mikarakara ny ombiny rehefa vita zany le fampanarahana dia tsy maintsy atao lavazy le ombilahy dia sasaina amin'ny permanganaty dia atsofoka zany tuyau ty. Dia alefa le ranom-panafody dia kotsanina tsara, kotsanina emitra ty mihitsy zany le ranom-panafody vita ny fanaovana lavazy. Raha izay ary ny fanatsara-taranaka amin'ny alalan'ny ombilahy dia mbola azonao isafidianana ihany koa ny fanatsara-taranaka amin'ny alalan'ny fampanarahana enti-tanana na insémination artificielle. Ny tombom-pampanarahana enti-tanana amin'ny fifamanoro dia misy amin'ny faritry Vakinakaratra, faritra Analamanga ary faritry Bongolaba. Toy izao ary ny mahakasika izany fampanarahana enti-tanana izany. Ny tsironaina ampiasaina amin'izany dia tsironaina ombilahy mpirozy norvezianina izay nafarana mivantana avy any Norvezy avy tamin'ireo ombilahy voafantana. Ny toetra manokana ny safidianana anazy ireo dia ny voalohany indrindra dia izy manana toetra ara-pamokarana izay ambony dia ambony. Betsaka ny tombontsoa azo avy amin'ny fampanarahana enti-tanana raha tsy ilaza fotsiny ny fahazahoana ho taranaka tsara ary ny fisorohana ny aretina ara-pananahana. Hany ka mazoto ery ireo tantsaha efa zatra mampiasa ny fampanarahana enti-tanana. Enoy anie ny hevitry Andriamatoa Alfred manoloana izany moa zany soameny anazy hoe misy ny enti-tanana dia misy ny resaka lahanomby zany avy amin'ny fifamanoro daholo. Ay tsy maninona ozy fa ny aloha dia hatramin'izao mbola lahanomby foana fa izy ilay mampiasa le artificiel daholo ozy be eto any entiko any dia zay zao mba tena mba mahalinaranga atika dia raha mahafaka tafatafaka kely amiko amin'izay ianao mba manakory ny tokony programa amin'izy. Ay ka rehefa mangitahita an'izy ianao dia olazako aminao le fomba azahoana azy zany. Marina tokoa voalaza aloha fa hatramin'izay ka hatramin'izao
hatramin'ny tomboako ny mpimbo zany a dia za aloha dia tsy niala tamin'io mahitsy. Tena mora sy tsotra ny fampiasana ny insémination artificielle na ny fampanarahana enti-tanana ary ao aneho fisotrany tao izy izy io zany mba piopiombeny ambanivohitra dia manontanytany ako ny resaka insémination artificielle dia miamola anombony mba ampiasako dia tsy dia mahafantatra loatra an'izay aho fa le rangahatsy ho any no mahafantatra an'izay fa ntaonao entiko any dia io izy mba tonga mba ila fanazavana kely aminao. Niary oe fa misotranao zany marina tokoa voalaza ny aloha fa hatramin'izay ka hatramin'izao hatramin'ny tomboako ny mpimbo zany a dia za aloha dia tsy niala tamin'io mahitsy satria amiko a mora atao le izy ka nitorohevitra ataoko andraka voalohany a satria ny andraka zany ny omby mbola anekijana dia tonga aleo ny omby zany dia fahirizina tsy hivoaka tanàna miasa vilona kely zany rangahy misahirana kely tsy raha tsy misahirana kely tsy manana ny tsary dia misahirana kely rangahy tsy mivoaka le omby dia ao tanàna moramora ho andraka koa aza manao an'izay no le hoe omby inekijana mbola ho andrasiny iny fa tiange ao an-trano dia mamahana fotsiny rangahy dia vita dia arahana fotsiny zany ny izay fienjeny omby io izao zany nataonao le numéro 1 le mpanao fampanarahana ny enti-tanana efa ty amiko dia omeko anao le izy dia manara-maso tsara ianao zany ny fienjeny omby io dia raha vao metsika ny ombinao dia tonga dia atsoa izy ny tombontsoanao ihany tsoa dia zao eny an-tsaha eny ny ombinao ny mbala eny tsy fantako na mbala firy ny ray iny ekijany eny na mbala firy misy hatramin'ny 5 na salam'izany dia iny hiaraka amin'ny omby vavinao aby sana tadio fa fahasimpana ny farany fa ty zavatra ty omby ray ihany tsy omba laza zany fa zavatra efa hoeti-tanana zay le inséminateur manatanteraka an'izay amin'izay fotoan'izay tadio fa hatrany amin'ny ray ben'ny ombinao aza dia efa fantatra hoe ny ray ben'ty zanako ombitry ty efa fantatra ho hatrany zany dia tiarana momba an'le netoan'le omby dia zava-dehibe eo anao mahazo vavy kely ianao fa raha fahakely ny ronononao meniny zanako omby iny voalohany 12 litre farafahakely mba eritrereto amin'izany ny voalohany zay sa voalohany zay raha ataoko zany ny le eny dia mety firy ianao meny le ombinao moa zany zao le mbola voefatra hitanao zay fa tiatoko anao koa raha tapa-kevitra ary ianao hampiasa ny fampanarahana enti-tanana dia aza misalasala miantso ireto laharana ireto izay misy ny mpampanaraka enti-tanana amin'ny faritra misy ianao avy. Manaovana fefy ary banana evokevodrano mena larina tambavidena sodando fitiavako anao e mba mety tozany miady natao e le feliko ihany
tsikitsiky oakidy angolavaritra fio mamatotransika tsikitsiky oakidy angolavaritra fio mamatotransika mba mety tozany nadinatao le feritoyany tsikitsiky oakidy angolavaritra fio mamatotransika tsikitsiky oakidy angola. Ho anao izay tapa-kevitra ny ampiasa ombilandray io fandatsara-taranaka dia manatona ny tobi-pampanarahana izay mpampanaraka ny ao fa vita ny fifamanao fiofanana manara-penitra manana ombila fantapiaviana taranaka madio ary tsara karakara. Izany tobi-pampanarahana izany dia efa hita saika manerana ny nosy indrindrindrindra ao anatin'ny telozoro-ronono. Ho anao izay te hanana ny ombilahana manokana ho fanatsarana ny taranakombonao sy ny manodidina anao dia afaka manantona mivantana amin'ny fifamanao ianao satria ao dia misy ombilahy efa voasetra amidy amin'ny vidiny 410 ariary monja ny kilaon'ny lanjavelona ary tonga dia afaka miasa avy hatrany. Tarakafa dia anatomany zany tena marina fa nay mbola zatra ny ambanivohitra moa dia nefa zao efa ambanivohitra mijery azoronono zao hoe 20 litra 20 litra nefa neny zao dia mbola mena amin'ny telo efatra farambetsaka. Tena mampirisika anao mihitsy ny tena anatsara ny taranaka fa tena mamokatra ronono mihitsy le omby rehefa tsara le taranaka ombika. Ho anao ary zahay manao dingana dia manapa-hevitra dia fidio izay mifanatsara taranaka mety aminao dia mahavokary e. Pakamoza nanovana fefi aritanana evokevodrano mena larina tabavide nasodando fitiavako anao mba mety tozany